andreo dia miteraka fifandraisana ratsy amintsika izany. Dia ny sakafo ny baibolitsika ao amin'ny Jakoba toko voalohany ny andininy 7:20 tapany 2. Jakoba toko voalohany ny andininy 7:20 tapany 2. Jakoba izany ao amin'ny testamenta vaovao ao aorianan'ny Hebreo. Rehefa samy nahitsika dia ndeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe kanefa aoka ny olona rehetra halady aino ho malay miteny. Ajantsika hatreo. Dia averintsika vakina ihany ane kanefa amen. Arak'izany ny olona rehetra tsy ankanavaka ho Jakoba. Anisan'izany isika tanora, isika ankizy. Tokony aninona aloha izany voalohany indrindra? Inona ilay voalaza teo? Aninona? Alady aino. Inona ny dikan'izany alady aino izany? Maika miaino, dodina miaino izay miresaka amintsika eo, izany hoe tena miaino tsara hatramin'ny farany izay lazainy izay miresaka amintsika eo. Ary inona ilay faharoa? Malay miteny, izany hoe tsy maimaika izany isika manokatra ny vavy io fa miandry tsara ny anjara fitenenantsika. Rehefa miteny izao dada sy neny, ohatra hoe izao mety fa tsy izao dia iny sika fa mailaka be hiteny hoe ka izao ane, ka izao ane. Izay zany izao le maninona? Izay zany izao le maika hiteny. Rehefa maniraka iny dada sy neny hoe ndana aloha ataovy ity, dia iny fa mamaky aingana, mamaly aingana be tsika hoe irahana foana kosa ve. Izay zany le malay maika. Izay zany le maika hiteny izay. Alay sary an-tsaina ane hoe mivavaka amin'Andriamanitra zany tsika hoe Andriamanitra mba meo an'izao dia iny Andriamanitra fa miteny hoe nenao kosa izany foana, maika hiteny foana. Ohatra mba tsy mety ihany raha ohatran'izany ny toetra an'Andriamanitra, mety alahelo antsika. Dia ohatran'izany koa raha miresaka amin'ny olon-kafa tsika ka maika ny amaly, tsy mihaino tsara akory izay lazainy, mety alahelo any ilay olona resantsika io. Mihitsy hiaino izay miresaka amintsika fa tsy maika ny amaly. Dia avy ireny sokafana ilay baibolitsika teo dia raha antsika mamaky dia avy eo izy averintsika tsy vakina intsony, tsy mamaky baiboly intsony. Ny anaran'i Jesosy. Aza mijery intsony amin'izay ary. 1, 2, 3. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ary vavaka tsika. Jesosy misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Tsapanay tokoa anatin'izany ny toetra anay. Indraindray izay tsy mahay miaino fa maiky ny teny fotsiny ihany. Androany nefa ianao dia mampianatra anay fa tokony alady aino izahay, tokony alay miteny. Dia ampitoera-ty anatinay ary izany teninao izany mba tena havita amin'izany tokoa izahay ho voninahitry ny anaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen.
teny soratra masina sika. Izany dia arak'izay hita ao bokin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko fahasivy amby roapolo andiny faha 1 amby telopolo ka hatramin'ny faha 9 amby telopolo. Tantara faharoa toko fahasivy amby roapolo andiny faha 1 amby telopolo ka hatramin'ny faha 9 amby telopolo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Ezekia ny teny hoe efa nanokana ny tenanareo an Jehovah ianareo izao ka dia manatona ary mitondra hafa anaty-pisaorana sy fanatitra hafa koa ao an-trano Jehovah. Dia nitondra fanatim-pisaorana sy fanatitra hafa ny fiangonana ary izay rehetra nazoto dia nitondra fanatitra dorana ary nisan'ny fanatitra dorana izay nentin'ny fiangonana dia omby 70 sy ondry 100 ary zanak'ondry 200. Natao fanatitra dorana ho an'i Jehovah ireo rehetra ireo ary ny zavatra nohamasinina dia omby 900 sy ondry amanosy 3,000. Fa vitsy loatra ny mpisorona ka tsy nahendaka ny fanatitra dorana rehetra ka dia nanampy azy ny levita rahalany ny mandra-pahavita ny raharaha sy ny nanamasinana mpisorona sasany tenany koa. Fa ny levita nahitsy fo kokoa anamasina ny tenany noho ny mpisorona. Ary be koa ny fanatitra dorana sy ny saboran'ny fanatim-pihavanana sy ny fanatitra hidina momba ny fanatitra dorana. Izany nanavaozana ny fanompoana tao an-trano Jehovah ary fany Ezekia sy ny vahoaka rehetra noho izay namboarin'Andriamanitra ho an'ny olona satria tampoka izany raharaha izany. Epistily ho an'ny Romanina toko faharoa amby folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Romanina toko faharoa amby folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady hankasitrahana ny marina. Iaritsangana hitsena amin'ny filazantsara. Matio toko faha 1 amby roapolo hatomboka ny andininy faha 3 amby roapolo ka hatrahatra ny andininy faha 2 amby telopolo. Matio toko faha 1 amby roapolo hatomboka ny andininy faha 3 amby roapolo ka hatrahatra ny andininy faha 2 amby telopolo. Ary rehefa tafiditra teo akanjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra dia nanatona azy ho loham-pisorona sy ny loha olona ka nanao hoe fahefana manao ahoana no hanaovanao izao ary iza no nanome anao izao fahefana izao. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izao kosa anontany anareo zavatra iray aloha raha ho valianareo izany izao kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra vasa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo ny aran'ny ray saina ka nanao hoe raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ho valiany hoe isika ka nahoana no tsinino azy ianareo. Ary raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fa ho ana kosa ny hevitrareo nisy lehilahy nanana zanaka 2 lahy nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe anaka andeha miasa eny an-tambo aloboka anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa ary izy namaly ka nanao hoe andeha aho tompoko nefa tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapon'ny rainy? Hoy izy ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa mpamorihitra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny alalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo fa mpamorihitra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba hinoanareo azy. Amen. Ray masino
Manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavakantsika tompoko. Andriamanitro, mbola misaotra anao indray izay efa nomenao fotoana na ahafahana namaky ny teninao. Dia ankehitriny ary Jesosy, raha toriana aminay ny teny, dia irao ny fanahinao masina, hirotsaka aminay tsirairay avy, ary hirotsaka amin'izay tory ny teny, ka izay sitraponao ihany no lazainy. Dia mitenena Tompo fa voninkainanao izay mpanomponao. Amen. Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Tantara faharoa toko faha 720. Tantara faharoa toko faha 720. Ny andininy faha 130 ka hatramin'ny andininy faha 930 izay efa novakina tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Apahatsivinantsika fa taorian'ny fitondran'ny Solomona dia nizara roa ny fanjakana. Ny fanjakan'ny Israely io. Nisy ny tany avaratra, nisy ny tany atsimo. Ny tany atsimo dia ilay misy ny tempoly sy ny tanànan'ny Jerosalema, dia ny firenen'ny Joda izany. Ity tantaraina amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko faha 720 ity dia zavatra nitranga tao amin'ny fanjakana atsimo, zany hoe tamin'ny toerana izay nisy ny tempoly. Ny tany avaratra moa tsy misy tempoly. Ny tany avaratra olona samihafa avy amin'ny taranaka samihafa no nitondra ny fanjakana, ary ny tety atsimo kosa, zany hoe tany amin'ny Jerosalema tamin'ny fokony Joda sy ny firenen'ny Joda, dia avy amin'ny taranaki Davida no nifandimby, niazona an'ilay teny fampanantenana na ny fanekena nataon'i Jehova tamin'izy ireo izy. Ireo mpanjaka nifandimby tao amin'ny fanjakana atsimo reto dia samy nanana ny toetrany. Ny voatantara eto amin'ny perikopantsika moa dia ny amin'ny toetran'ny Ezekia mpanjaka. Ny tantara ny amin'ny nanadiovana ny tempoly. Diovina ny tempoly satria voaloto tamin'ny fotoana izay nitondran'ny rainy. Joahaza no anaran'ny
rain'ny Ezekia. Nanahirana tamin'ny androny rain'ny Ezekia tamin'ny androny Ahaza mpanjaka dia nanao izay ratsy teo mason'i Jehova i Ahaza mpanjaka. Tamin'izany moa ny amantarana hoe tsara ny mpanjaka na ratsy dia arakaraka izay zavatra izay nataony tao amin'ny tempoly sy ny zavatra izay nataony ny amin'ny fomba fanompoana an Jehova. Fa inona tokoa moa nahatonga any Ahaza nambara fa hoe ratsy. Ratsy izy satria nanaraka ny fomba dia ny fomba fanaony jentilisa, nanaraka ny fomba fanompoan-tsampy samihafa. Ary anisan'ny toetra ratsy izay nataon'ny Ahaza tamin'izany dia satria efa nanaraka ny andriamanitra hafa izy, andriamanitry ny jentilisa, dia nanaiky hanao sorona ny zanany tamin'ny andriamanitry ny jentilisa. Nateriny teo amin'ny altaran'ny jentilisa ny zanany noho ny amin'ny fanarahany ny fanompoan-tsampy. Naka ny fanaka tao amin'ny tempoly izy, ny fanaka volamena, ny fanaka volafotsy mba hanambazana ny raha politika moa tamin'izany natanjaka. Dia nanolona io savorovory politika io dia nalain'ny Ahaza ny fanaka tao amin'ny tempoly ka natolo no an'ny mpanjakan'ny Asiria tamin'izany fotoana izany. Nampiditra fomba hafahafa ary tao amin'ny tempoly aza moa dia nasiny toerana ilay altara izay fanaovana fanatitra ho an'i Jehova dia nosoloana ho altara fanaovana fanatitra ho an'ny sampy. Vokatry zany rehetra zany dia naloto ny tempoly, naloto teo anatrehan'i Jehova ary tonga taty orina andimby azy ny zanalahy antsoina hoe Ezekia, dia io Ezekia io no nisafidy hanaradian'i Jehova ary nanao ny fanitsim-pivavahana, nanaraka izay ambaran'ny soratra masina sy ambaran'ny lalàna ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary zay no nahatonga ny Ezekia no heverina mihitsy fa ity Ezekia ity antsoina hoe Davida faharoa, satria tena nanaraka amin'ny atsipriany ny fivavahana tamin'i Jehova, nanaiky hitaona ny vahoaka hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Eto ary, eto amin'ity toko 720 ity, vita ny fanadiovana ny tempoly. Rehefa vita ny fanadiovana ny tempoly, manomboka eo amin'ny 170 dia niteny tamin'ny vahoaka Ezekia. Anisany no teneniny Ezekia tamin'izany dia zao hoe efa nanokana ny tenany ho an'Andriamanitra ireto vahoaka ireto. Ny olona nanokana ny tenany ho an'Andriamanitra voalohany manatona azy, manatona an'Andriamanitra. Andeha iarahantsika rehetra mamaky ny 170. Ny 170 tantara faharoa toko 720, ny 170 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Ezekia ny teny hoe efa nanokana ny teny. Ary Ezekia ny teny hoe efa nanokana ny tenanareo ho an'i Jehova ianareo zao ka dia manatona. Ireto vahoaka ireto nandritry ny fitondrana teo aloha tamin'ny fitondran'ny Ahaza mpanjaka dia nanalavitra n'Andriamanitra. Nanalavitra n'Andriamanitra ny olona satria nanaraka ny fanompoana andriamanin-kiasa, nanao ny fanaony jentilisa. Fa rehefa tonga kosa Ezekia nandrava ny fitoerana avo, zany hoe fitoerana izay fanompoan-tsampy, nandrava ny Asera. Ary tamin'izany fotoana aza moa nisy ny fivavahana tamin'ny bibilava, ny vavaka tamin'io bibilava io ny Israely tamin'ny andron'ny Ahaza. Eto kosa nefa ahitsy ny Ezekia mpanjaka ny vahoaka hoe efa nanokana ny tenanareo an'Andriamanitra ianareo, efa nidiovina ianareo, noho izany dia zao
manatona an'Andriamanitra. Sakana tsy nahafahan'ny olona nanatona an'Andriamanitra ny fanompona an'Andriamanikafa. Sakana tsy nahafahan'ny olona nanatona an'Andriamanitra ny fanarahana ny fomba jentilisa. Ankehitriny tonga ahaza mpanjaka miantso ny vahoaka, mitaona ny olona hanatona an'Andriamanitra indray. Ary izany fanatonana an'Andriamanitra izany no ampiverina amin'ny laoniny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary ahatonga ny olona hanakaiky an'Andriamanitra. Ry havana, ny soratra masina eto dia mitaona antsika indray ho anao izay efa nanokana ny tenana ho an'Andriamanitra dia manatona an'Andriamanitra. Ny atao hoe manatona an'Andriamanitra eto dia izao: miala amin'ireo karazana fomba maro samihafa, indrindra ny fanompon-tsampy izay mahatonga anao tsy hanana fifandraisana amin'Andriamanitra intsony. Na inona izay heverinao fa sampy na avarinanao, ny vavahanao, no tompoinao, ary eritreretinao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fantatry ny olona ary fantatry ny olona tsirairay fa ny zavatra ataony dia misy tsy araka an'Andriamanitra. Ary zany no ampahatsiavin'ny soratra masina eto: rehefa fantatrao fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fanompona sy ny fivavahana izay nataonao ka nahatonga anao lavitra an'Andriamanitra, dia izao tsy maintsy miala amin'izany. Tao amina ny olona hiala amin'ireo karazana sampy maro samihafa, tao amina ny olona hiala amin'ireo andriamanikafa izay manelingelina tsy ahafahana manatona an'Andriamanitra. Manahirana indraindray rehefa mijery eto tsika, ny rain'i Hezekia dia nanaraka ny Andriamanitra ny jentilisa, ary tsy vitan'izany fa nandoto ny tempolo mihitsy aza. Andeha zany tsika hieritreritra eto hoe raha zany moa zany Hezekia nanaraka ny nataony rainy. Tsika moa manana n'ilay fomba fiteny hoe zay adala, ity io zao ny adalan'ny rainy io, io zao ny adalan'ny rainy io. Inona ny nataony Hezekia? Tsy nanaraka an'izany izy. Ny soratra masina eto dia mampianatra atsika: tsy voatery izay toetra ratsy fomba tsy mety nataony rainao no tokony arahanao. Anjaran'ny olona tsirairay no misafidy ny lalana izay alehany. Anjaran'ny olona tsirairay no misafidy ary manokana ny tenany ho an'Andriamanitra ka mampanatona ny tenany ho amin'izany Andriamanitra izany. Betsaka tokoa ny zavatra izay hitantsika ao anatin'ny tokantrano, eny amin'ny fiarahamonina, ataon'ny olona izay heverintsika fa manana ny maizy azy eo amin'ny fiarahamonina, nefa fantatra fa tsy mety ny ataony. Manahirana dia izao: arahan'ny olona ny toetra izay hafahafa, ny toetra izay tsy mety, ny toetra izay manazimbazimba sy manao tsinotsinona ny fanompona sy ny fivavahana amin'Andriamanitra. Ny soratra masina eto mampahatsiahy atsika: mitaona ny olona hisaraka amin'Andriamanitra izany mahatonga anao hanalavitra an'Andriamanitra izany. Satria mahatonga anao hanalavitra an'Andriamanitra izany, mitaona anao ny tenin'Andriamanitra hoe manatona, ampanatony an'Andriamanitra ny tenanao. Raha ekenao fa tena nanokana ny tenanao ho an'Andriamanitra tokoa ianao, raha ekenao fa tena voatokana ho an'Andriamanitra tokoa ianao, dia izao aza manao ny fomba sy ny fanao samihafa izay mety mampisaraka amin'Andriamanitra. Esory tsy ho eo amin'ny fiainanao izay rehetra mety mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Ny andrasan'ny soratra masina zany eto dia izao hoe mila manatona an'Andriamanitra isika. Manatona an'Andriamanitra, ahoana moa no atao hoe manatona an'Andriamanitra? Ny manatona an'Andriamanitra dia izao: ariana avokoa ireo toetra sy ny fomba fanao taloha izay manelingelina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ariana avokoa ny fomba sy ny toetra izay fanao teo aloha
ka manelingelina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Eny, manapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy azy. Fa mamboly toetra vaovao. Ary zany nataony Ezekia, rehefa nahita izy fa tsy mety ny nataony rainy, dia inona ny nataony? Nivery natao amin'Andriamanitra izy, nanadio ny tempoly, ary nanadio ny tenany nanatona an'Andriamanitra, mba hahafahany mivavaka amin'Andriamanitra. Rehefa manalavitra an'Andriamanitra ny olona, dia tsy afaka mivavaka amin'Andriamanitra araka ny tokony ho izy. Amin'ny fomba fijeriny, amin'ny endrika ivelany, mety manaraka an'Andriamanitra ihany izy, amin'ny fieverany azy. Fa ny marina dia zao, tsy manaraka an'Andriamanitra izy. Satria efa nanapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra noho ny amin'ny toetrany, noho ny amin'ny fanaony, noho ny amin'ny fanarahany ireo andriamanin-kafa. Ny ampianariny soratra masina antsika eto dia zao hoe, ario ireo toetra sy karazan'andriamanin-kafa izay nanorenanao ny fiainanao, nanorenanao ny mombanao rehetra, ka nahatonganao nanapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Averina amin'ny laon'ny ray ny fivavahana amin'Andriamanitra, ary ny fomba merenana amin'ny laony ny fivavahana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia isika misafidy anatona an'Andriamanitra, manatona an'Andriamanitra, ary rehefa manatona an'Andriamanitra dia manary ireo karazana sampy maro samihafa. Dia ho jerentsika ny voalazan'ny bokin'ny Romanina. Romanina 12:20. Romanina 12:20 ny andininy faharoa. Ny andininy faharoa iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao, fa miova ny fanavoazana azy, hamantaranareo ny sitrapon'ireo. Ambaran'ny soratra masina mazava tsara mihitsy eto hoe, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao, miova ny fanavoazana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Dikan'izany dia zao, raha tsy manaiky hanova ny fomba fisainan'ny olona, dia tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho takatry ny olona ny sitrapon'Andriamanitra izay miafina ao amin'Andriamanitra raha tsy manaiky hanova fomba fisainana izy. Dikan'izany dia zao hoe, ny fomba fisainan'ny olona dia sakana tsy ahafahany mahita an'Andriamanitra, tsy ahafahany mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ahafahany manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fiovana zany eto dia atomboka amin'inona? Atomboka amin'ny saina. Eo zany no eritreretantsika hoe tahaka ny ahoana tokoa zany ny fomba fisainanao. Ianao zay ambara sy lazaina, ary fantatrao fa voatokana ho an'Andriamanitra. Efa nanokana ny tenanao ho an'Andriamanitra. Ho anao zay efa voatokana ho an'Andriamanitra, tahaka ny ahoana ny fomba fisainanao mitaha amin'ny fomba fisainan'Andriamanitra. Mifanaraka ve ny fomba fisainanao sy ny fomba fisainan'ny Kristy? Sa hafa ny fomba fisainanao mandeha arak'izay tianao ianao, fa hafa koa ny an'ny Kristy. Ampianarin'ny soratra masina isika riavana, fa tsy ho afaka hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra na oviana isika raha tsy manova ny fomba fisainana. Ary ny fanekentsika nova ny fomba fisainantsika no mahatonga antsika hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary jereo, fa ny olona izay tsy manaiky hanova fomba fisainana, izay mety aminy, izay tsara aminy, dia heveriny fa izay no araka an'Andriamanitra, izay no sitrapon'Andriamanitra. Ahitsy ny soratra masina nefa eto. Izany eto, ahoana ny filazan'ny soratra masina hoe, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Ay zany ny soratra masina mampianatra antsika hoe misy karazana toetra na fomba fanao
izay iverintsika fa ho tsara, izay ataontsika nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany, tsy maintsy manatona an'Andriamanitra isika, manova ny fomba fisainantsika isika mba hahafahantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahan'Andriamanitra. Eo zany no eritreretantsika hoe misy tokoa kay izay iverintsika tsara, iverintsika fa mety nefa tsy marina, nefa tsy akasitrahan'Andriamanitra, kanefa dia iainan'ny olona eo amin'ny fiainany andavanandro. Ary reharehan'ny olona mihitsy izany fomba fanao zany. Ny soratra masina dia mampahatsiahy antsika mila mitovy ny mety sy ny tsara ary ny marina aminao sy Andriamanitra. Mila manaiky ny marina amin'Andriamanitra isika, mila manaiky izay tsara ao amin'Andriamanitra isika, ka ny ataontsika rehetra dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no akasitrahana, izany ny tsara, izany no marina. Zavatra faharoa ampianaran'ny soratra masina antsika eto, iverina any amin'ny tantara faharoa, toko 520 isika. Zavatra faharoa ampianaran'ny soratra masina antsika eto dia zao: ny olona manokana ny tena no an'Andriamanitra dia manolo tena hanompo an'Andriamanitra. Manolo tena hanompo an'Andriamanitra. Mahitsika eto amin'ity soratra masina ity karazana fanaovana fanatitra maro samihafa, karazana fanatitra samihafa. Rehefa voatokana ho an'Andriamanitra ny olona dia nasainy 𝗧𝗥𝗜𝗜 hanao fanatitra ho an'Andriamanitra. Dia misy an'ireto fanatitra dorana, fanatrim-pisaorana, fanatitra idina sy ny sisa sy ny sisa. Ireo ny karazana fanatitra izay voalaza eto. Ny fanaovana fanatitra eto dia tsy lay mahazatra. Mahazatra manko dia zao hoe rehefa manota ny olona dia manao fanatitra. Amin'ny fotoana izay anotany dia makany amin'ny tempoly izy dia manao fanatitra. Eto efa vita ny fanadiovana, efa madio ny olona. Rehefa madio ny olona dia nasaina nanao fanatitra indray ankoatra ny fanatitra marobe izay efa natao tany aloha. Inona ary ity fanatitra izay natao ity? Ity fanatitra ity dia tsy inona akory fa fanatitra entina hanavozana indray ny fanompona, hanehoana ny fahavononana, fahanompo an'Andriamanitra manomboka amin'ny ora sy fotoana izay nahavitan'ny fanatitra. Andeha moa iarahantsika rehetra mamaky ny 530. Ny 530, tantara faharoa, toko 520, ny 530, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Izany no nanavozany fanompona tao an-tranon'i Jehova. Misy fanompona izay atao ao amin'ny tranon'i Jehova. Dia nasaina nanao an'ireto fanatitra maro samihafa ireto. Nasaina nanolo tena hanompo an'Andriamanitra ny olona. 𝗧𝗥𝗜𝗜𝗜 mihitsy no nitaona ny olona hoe atoloro an'Andriamanitra ny tenanareo. Atoloro an'Andriamanitra ny tenanareo. Tamin'ny andron'ny Ahazam-panjaka rain'ny 𝗧𝗥𝗜𝗜 dia rehefa nanarina Ahaza tamin'izany, miteny ny mpaminany, miteny ny mpisorona hoe tsy mety io ataonao io, tsy zany ny fomba fivavahana amin'i Jehova. Dia novonoiny Ahaza avokoa ny mpaminany sy ny mpisorona izay niteny sy nananatra ary nanitsy azy tamin'izany. Ary zay mahatonga antsika mahita eto hoe rehefa nataony fanatitra tsy ampy ny mpisorona, tsy naharaka ny isan'ny fanatitra izay nasaina nataon'ny olona tsirairay ny mpisorona nisy tamin'izany fotoana. Ny antony dia efa betsaka ny mpisorona sy ny mpaminany novonoana tamin'ny andron'ny Ahaza. Noho ny fitenenany sy ny fitaoman'ny vahoaka andehantsika
hanompo an'Andriamanitra marina. Eto ny soratra masina dia mitaona ny olona hanolo tena hanompo an'Andriamanitra. Ry havana, mila manavao indray ny fanompony an'Andriamanitra ny olona. Raha ekenao fa efa voatokanao an'Andriamanitra tokoa ny tenanao, dia izao: misy ireo toetra maro samihafa, misy ireo toetra ratsy, misy ireo fomba hafahafa izay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra, tsy araka an'Andriamanitra zany. Ankehitriny ny soratra masina dia mitaonanao havaozindray ny fanomponao an'Andriamanitra, havaozindray ny fanoloran-tenanao ho an'Andriamanitra. Ary rehefa manavao an'ilay fanoloran-tena dia tsy atolotra amin'ny ampahany fotsiny ihany. Ity tenantsika ity, hanompo an'Andriamanitra, fa atolotra manontolo. Indraindray tokoa mahazatra antsika ary ny fanaon'ny olona dia izao: rehefa manompo an'Andriamanitra izy dia ny ampahany ihany, amin'ny tenany ihany no entiny manompo an'Andriamanitra. Misafidy izay tiany atao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra izy. Izy ihany no manivana: hatreto ny fanompoko an'Andriamanitra, ary tahak'izao ny fanompoko an'Andriamanitra. Tsy ilay Andriamanitra izay tompony, tsy araka ny takian'Andriamanitra amin'ny akory no ataony, fa manompo an'Andriamanitra arak'izay tiany sy mety aminy izy. Ary zany no ampahatsiva ny soratra masina antsika. Raha mandinika sy mieritreritra ny amin'ny fomba entintsika manompo an'Andriamanitra isika, tahaka ny ahoana ny fomba entinao manompo an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, afa-po ve ianao tamin'ny fanomponao an'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao? Tena araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ve nanomponao an'Andriamanitra? Sa araka ny sitraponao izay metimety aminao ihany no nentinao nanompo an'Andriamanitra? Ahavaozana ny fanompona an'Andriamanitra. Marina fa raha lazaina fa mila vaozina ny fanompona an'Andriamanitra, dia izao: tsy ho efa tsika samirery zany, tsy vitanao samirery zany, tsy vita ny ezaka izay ataony tsirairay zany, fa asan'Andriamanitra zany. Asan'Andriamanitra ny fanekena hiova amin'ny fiainantsika. Tsy vitatsika zany, sarotra amintsika zany hoe eto ary fa dia hiova. Efa impirimpiry tokoa moa zany no nitenenantsika hoe ndao ary fa hiove. Dia tena niova tokoa ve? Ny soratra masina dia mampianatra antsika: Andriamanitra ihany no mahay manova antsika. Asan'Andriamanitra zany ahafahantsika miova, na manova ny fomba fisainana, na manova ny fomba fanompontsika sy ny fomba entintsika manatanteraka izany fanompona an'Andriamanitra zany. Ndao moa jerentsika ny 9:30, tantara faharoa 7:20, ny 9:30, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny teny, asan'Andriamanitra zany. Ny olona aza tsy nanampo akory hoe tonga ny fotoana izay hiovana amin'ny fomba fanompona an'Andriamanitra, tsy mieritreritra an'izany ny olona. Fa rehefa tonga ny fotoana dia ny faly ny vahoaka, satria niteny Andriamanitra. Ary io Andriamanitra izay niteny tamin'ny vahoaka io sy tamin'ny Ezekia io no nahatonga n'ilay fiovana sy fanovana, na teo amin'ny fomba fisainana, na teo amin'ny fomba entina manompo an'Andriamanitra. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, hanavao indray ny fanoloran-tenantsika, hanavao ny fanompontsika an'Andriamanitra. Ary zany fanavaozana ny fanompontsika an'Andriamanitra zany dia tsy efatsika samirery, fa ilay Andriamanitra ivavahantsika no momba antsika ary angatahantsika, ahafahantsika manolo tena marina, ahafahantsika manavao indray
ny fanolorantenantsika ho an'Andriamanitra. Andao moa jerentsika ny bokin'ny Romanina teo. Romanina toko faharoa ambin'ny folo. Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany. Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ambaran'ny soratra masina mazava eto dia hoe noho ny famondrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo. Dikan'izany dia zao, raha tsy misy asan'Andriamanitra ao, tsy misy famondrapon'Andriamanitra ao, dia tsy mahay manolo tena ho an'Andriamanitra isika. Ny ataontsika zany dia zao, mangataka amin'Andriamanitra. Amin'izao andro ny fahavelomantsika izao no hanolorantsika tena ho an'Andriamanitra. Hanolorantsika tena hanompo an'Andriamanitra. Ary raha efa nanolo tena isika, kanefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra no nanompontsika azy, tao amin'ny tenan'Andriamanitra isika hanavao indray ny fanoloran-tenantsika. Teo moa tao amin'ny bokin'ny tantara isika dia nahita fa tany amin'ny testamenta taloha, rehefa nanao fanatitra ireto vahoaka ireto dia biby no vonoina natao fanatitra. Eto ny soratra masina dia miteny amintsika hoe ho fanatitra velona. Zany hoe amin'ny andro ny fahavelomantsika mihitsy no anapahantsika hevitra hanolorantsika tena ho an'Andriamanitra ahafahantsika manompo azy. Ary izany fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra zany dia misy fanapahan-kevitra amintsika avy any amintsika. Ary io fanapahan-kevitra avy any amintsika io dia entintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa entintsika eo anatrehan'Andriamanitra io Andriamanitra io no mihaino atsika ka manaiky ny hanolorantsika tena ho azy mba hahafahantsika manompo azy araka ny sitrapony. Eto ampamaranana ary ampahatsivina atsika izay nambara teo. Ny olona manokana ny tenany ho an'Andriamanitra dia manatona azy. Rehefa niala tamin'ny fivavahana marina ny olona ka nandeha nanaraka ny Andriamanitra tsy izy, dia nanalavitra n'Andriamanitra izany olona izany. Ka ho anao, ho atsika izay efa nanokana ny tenantsika ho an'Andriamanitra, manatona an'Andriamanitra, ampanatony an'Andriamanitra ny fonao. Fa ny faneketsika anatona an'Andriamanitra dia maneho ny fahavononantsika hiala amin'ireo karazana fomba sy fivavahana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nambara tamintsika teo ihany koa fa ny olona manokana ny tenany ho an'Andriamanitra dia manolo tena hanompo azy. Atolory ary ny tenanao, atolory ho an'Andriamanitra, mangataha amin'Andriamanitra mba ho marina ny fanoloran-tenantsika tsirairay. Ary zay fahamarina ny fanoloran-tenantsika izay dia entintsika manompo an'Andriamanitra araka ny sitrapony mba hahefantsika ny asa tsara sy zay ankasitrahana ary marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
mivavaka isika manoloanan'izany miafatra izay nampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony izany. Dia Andriamanitra lehibe fity, ilay Andriamanitra tia dia tia anay tokoa. Misaotra anao izay ny amin'ny teny afatra izay nampitondrainao ny mpanomponao ho anay tsirairay avy, izay maniraka anay tsirairay avy mba anokana ny tenanay ho anao Jehova Andriamanitra ary anatona anao. Mamindrafo aminay ry Andriamanitra ranay io, mamelany elokay satria izahay dia tsy mahatsiaro tena ny anatona, anokana ny tenanay ho anao Andriamanitra. Ary na dia manatona izay dia fahazarana ihany, ivelany ihany, fa tsy tena ao aminao Kristy. Mamindrafo aminay, mamelany elokay. Ary nampianatra ary nampatsiahy ho anay koa ianao tamin'ity an'ity ka ny olona manokana ny tenany ho anao Andriamanitra dia manolo tena anompo anao Andriamanitra. Mamindrafo aminay ry Andriamanitra ranay satria izahay mety ny tenanay no tazana hoe manolo tena, fa ny ao anatinay dia tsy manolo tena ho anao. Mamindrafo aminay, mamelany elokay. Tokony havaozinay ny fanolorany tena ao aminao Andriamanitra, kanefa tsy mety manavao amin'izany fanolorany tena aminao izany izahay. Ka mamindrafo aminay, mamelany elokay. Ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Marina tokoa ka vonina ny anavao ny fanolorany tenantsika ho amin'ny Kristy dia hitsangana antsika andray ny teny somafaly izay tolotry ny Tompo ho antsika. Hoy ny Tompo, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako. Izao efa niaina, aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao. Ianao, izao dia izao no mamono ny fahadisoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika mba ho tonga famarinana amin'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Ka noho izany ary havana malala dia voavela sy voafafa ny elokareo ka miderany anarany masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
isika iombona mivavaka fangatahana. Misaotra anao izay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina noho ny fitiavanao ka mbola navelanao izahay niaino ny sitraponao tamin'ny alalan'ny toroteny izay nambaranao nampitondrainao ny mpanomponao izay nanambara taminay fa ny olona nanoka tenany ho an'Andriamanitra dia manatona azy ary manolo tena anompo an'Andriamanitra ihany koa. Renesinay tokoa izany sitraponao izany. Ary rehefa nibebaka izahay manoloana tsy fahatanterahanay dia navelanao eloka ihany koa. Noho ny habeny fitiavanao sy famondramponao tokoa izany. Koa ankehitriny olo voavela eloka izahay dia sahy mangataka aminao Andriamanitra. Vavaka aminao izay Andriamanitra sady mangataka aminao ny amin'ny izay tsirairay avy mba anomezanao anay ny fanavaozan'ny fanahy masina mba hafahanay anoka ny tena ho anao Andriamanitra ka hanatona anao hiala amin'ny fahotana ilay sakana mampisaraka anay aminao tsy ahitanay ny tavanao ary mba hanoloranay tena hanompo anao Andriamanitra ka mba ho anitra kasitrahanao ny fanolorany tenanay. Aoka ny fanahy masina no ampatsiaranay mandrakariva amin'izay rehetra noraisinay tamin'ny alalan'ny teninao. Satranao izay Andriamanitra ny amin'ny mpanomponao izay nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahany tamin'ity androanio ity izay nisaotranao Andriamanitra ary mangata-bavaka aminao. Indrindra fa zanaka mpanomponao izay anatin'ny classe d'examen. Tompo, aoka ne anao Andriamanitra no anolo-tsaina, anolo-pahendrena, anolo-pahalalana, anome azy saina matsilo. Indrindra fa nampy azy amin'ny fianarana izay tanterahana. Anome hery sy fahasalamana ho azy koa ianao, ka hitondra fahombiazana ho an'izany mpanomponao izany. Eny, izay rehetra manana faniriana amin'ny fahombiazanao Andriamanitra sy ny fikatsana tsara efa ao anatiny, dia aoka tanterahanao izany. Izay rehetra tsy salama Tompo dia entinay ambavaka aminao. Dia anao Andriamanitra ny anome hery sy tanjoka fahasalamana ho azy, ary nasitrana izay rehetra manana tsy fahasalamana, na iny manatrika anay izao, na tsy manatrika na ny amin'ny tokantrano na ny amin'ny hopitaly. Eny, na ny amin'ny tobonao masina ihany koa. Andriamanitra, mivavaka zahay amin'ity andro anio ity, ny amin'ny sampana fifoazana atao anatin'ny sasany 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗜. Dia anao Andriamanitra ny ampiroborobo izany sampana izany ka ampandroso amin'ny fanomponanao ka hitehirizinao ambany fahasoavanao ny tsirairay. Tondra-bavaka Tompo zahay amin'ny sampana fifoazana eto anivon'ny Chapelle Militaire eto Ampahibe. Tompo, ny birao rehetra, ny mpikambana rehetra ao anatin'izany, ny zanaka ny fifoazana dia aoka samy hoenika ny fahasoavanao hatrany. Tondra-bavaka Tompo izahay ny amin'ny 𝗧𝗥𝗜𝗜 ianao Andriamanitra ne no aoka hatanteraka ny programa nasa rehetra izay tanterahana sy efa napetrika eo am-pelatananao ka mba hisehoany voninahitra ao ary hoarika ny sitraponao izany. Matoky anao izay Andriamanitra, fa ianao Andriamanitra dia mihaino ny vavakay, ary na dia tsy mbola mangataka akory izahay dia efa fantatrao izay rehetra mahasoa anay. Tanterahako be ny fitiavanao sy ny famondramponao izahay. Matoky anao, fa ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Dia isika hiaraka anonona sy anambara ny fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy zanan'Lahy tokony natombotsika izay nitoritorona tamin'ny fanahy masina, nateraka ny Maria Virgine, nijanona na Ponto Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevina, midina amin'ny tamin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any miavio ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombon'olona masina, ny famelan-kelo, ny fitsangana ny tenany maty,
ary ny fiainana mandrika izay. Amen. Oka hipetraka ny fiangonana. Iomana amin'ny ankatoka isika riavana dia angatahana ny mpandraifana samy tompo rehetra hitsangana. Vavaka isika. Andriamanitra tomponay io, misaotranao zahay noho ny fitiavanao anay, na dia kely sy bitika raha izahay, ary tsinotsinona eo anatrehanao, ianao kosa mampanatona anay aminao. Misaotranao ny mpanomponao tsirairay izay mahatsiaro fa akaiky anao, dia ny mpandray fanasany tompo izany. Ankehitriny dia mantatra ny tenanay izahay, handinika ny tenanay, mampianaranay indray, tario lalana izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka ianareo. Filazantsara araka ny Matio 4:20. Matio 4:20. Ny andininy faha 1:30 sy ny andininy faha 2:30 no vakitsika. Matio 4:20, ny andininy faha 1:30 sy ny andininy faha 2:30 no vakitsika. Rahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo izany. Ka iza moa ity soratra masina ity izay novakitsika io dia toy ilay fanoharana nataon'ny Jesosy. Nisy lehilahy nanana zanaka amin'ny rahalahy, la matoa no teneniny rainy hoe ndana miasa any an-tanimboaloboka. Dia ahoana hoy lehilahy matoa? Tsy andeha aho izy. Dia hoy izy tamin'ny faralahy hoe ndana miasa any amin'ny tanimboaloboka. Ahoana hoy le faralahy? Andeha aho. Dia samihafa ny valiten'izy amin'ny rahalahy. Rehefa nandeha ny fotoana, niala teo anatrehany rainy izy amin'ny rahalahy reo, ilay ny teny hoe tsy andeha, nandeha, ary ilay ny teny hoe andeha, tsy nandeha. Dia ny fanontaniana moa io amin'ny tapany voalohany eo amin'ny andininy faha 1:30 nataon'i Jesosy hoe iza moa amin'izy amin'ny rahalahy no nanao ny sitrapon'ny rainy. Dia hoy ireo hoe lamatoa. Inona moa no ambaran'ny soratra masina? Eto dia voalaza fa ny mpamory hetra sy ny iza daholo ny voatanisa ato? Ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no hialoha lalana anareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hoy Jesosy Kristy. Fa inona mahatonga an Jesosy ny teny an'izany? Ny antony dia zao: Jaona mpanao batisa rehefa tonga dia nitory ny amin'ny fibebahana ary nitaona ny olona hino an Jesosy Kristy. Fa misy ny nino ary misy ny tsy nino. Iza no isan'ny olona nino? Ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga. Ireo olona ireo rehefa nandreny tenin'Andriamanitra ny amin'ny filazanany amin'ny Jesosy Kristy dia nino izy? Fa inona fotsiny nanahirana tamin'ireto olona ireto? Nanahirana tamin'ireto olona ireto dia zao hoe rehefa nambara sy nitoriana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay hoentin'i Jesosy Kristy
somary sarotrarotra ihany nahatonga azy ireo ho any amin'ny finoana. Sahirankirany reto olona reto vao nanaiky hoe ay tokoa marina zany. I Jesosy Kristy no ilay hitarika anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa ireto sorona sy loholona ireto, ireo moa ilay miady hevitra amin'ny Jesosy. Ny mpisorona sy ny loholona, ireo raha teo isan'ny olona izay nanana fahefana tao anatin'ny sinediona, fahefana ara-pitsarana ambony indrindra tamin'izany fotoana. Ireo dia olona izay nahafantatra tsara fa hisy Mesia izay ho tonga. Ary io Mesia izay ho tonga io no hitondra famonjena sy fanafahana ho an'izay rehetra mino. Fa tsy nino any Jaona mpanao batisa ireto olona ireto, ary tsy nino fa i Jesosy tokoa ilay Kristy. Ka io sary anohatra izay nataon'i Jesosy ny amin'ny fanoharana, ny lamatoa nentina nilazana ny mpamorietra sy ny vehivavy janga. Fa ilay faralahy nentina nilazana an'ilay mpisorona sy ny loholona. Tia ny soratra masinam-bara dia izao: rehefa mandre filazantsara, rehefa mandre ny fitoriana filazantsara, aza mba ho isan'ny olona izay sarotra voaminy. Ny mpisorona sy ny loholona, ireo le tsy mety mino. Ireo lay na dia nandresy nahafantatra ny amin'ny fisian'ny Mesia ary nitandrina ny lalàna, tsy mety nino mihitsy. Inona no mahatonga azy tsy mino? Satria nanana fiavonavonana tany anatiny. Niavonavona tany anatiny hoe io ho ve tsy io zany Mesia zany. Vokany tsy mety nino izy. Fa eto ny vehivavy janga sy ny mpamorietra, ilay olona izay heverina fa tsinotsinona, ratsy indrindra teo amin'ny fiarahamonina, nalohan'ny fiarahamonina, rehefa nandreny amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy nentiny Jaona mpanao batisa ireo olon'ireo, dia nino ny filazantsara? Ny ampianarin'ny soratra masina antsika zany dia zao: nandreny filazantsara ianao, nandreny afatry ny tenin'Andriamanitra, nandreny amin'ny Jesosy Kristy, dia ny ambaran'ny soratra masina dia hoe maneke minoa an Jesosy Kristy. Fa raha mino an Jesosy Kristy ianao, dia isan'ny olona izay andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra io dia sataritsika dieny ety tany, dieny ety amin'izao tontolo izao. Ahoana ny fomba iainana azy? Dia isika mpandray fanasan'ny Tompo. Isika zay mpandray fanasan'ny Tompo dia misantatra sahady zany fiainana mandrakizay zany, misantatra sahady ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho avy izay noman'i Jesosy Kristy ho antsika izany. Noho izany, ho anao mpandray fanasan'ny Tompo, aza mba isan'ny olona izay tsy mino, aza mba isan'ny olona izay tsy mino an Jesosy Kristy, fa minoa an Jesosy Kristy, satria efa miombona latabatra amintsika, ary efa misantatra sahady ny fiainana mandrakizay dieny ety ambonin'ny tany. Ka hialantsika ny fiavonavonana, ny fiheverantena ho zavatra eo anatrehan'i Jesosy Kristy, fa hanetritena kositsika fa anaiky izy ilay Kristy, ny raha n'Andriamanitra hoe ty amin'izao tontolo izao hamonjy atsika mba hahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, misaotranao zay noho ny amin'ny teninao, ny teninao zay mitarika anay ho amin'ny finoana, dia ny finoanan Jesosy Kristy. Ambara aminay ny toriteny, fampianarana momba ny Jesosy Kristy. Ataovy mora manaiky, ataovy mora mino an Jesosy Kristy izahay, fa izy tokoa ilay hanokatra
ny lanitra ho anay afahanay miditra amin'izany fiainana mandrakizay zany. Indreto izahay miomana iombona latabatra amin'i Jesosy Kristy. Tompo, ataovy manetry tena eo anatrehanao izahay, ataovy manaiky anao izahay, ary ataovy marina ny finoana ianao. Tsy hisy fisalasalana, tsy misy fiavonavonana, fa manaiky izahay. Ianao no tompo sy mpamonjy anay, ianao no mpanafaka anay, ary izany no mahatonga anay tsy misalasala manatona anao. Tompo, indreto izahay manetry tena eo anatrehanao, manoloana ny sy fahamendrehanay, ny faharatsinay, ny fahotana vitanay teo anatrehanao. Tsy marina izahay, matoky anefa izahay fa ianao Jesosy Kristy ilay efa nandatsaka ny ranao teo amin'ny hazo fijaliana, hanadio ny fonay sy ny fisainanay, ahatonga anay hiala amin'ny fiavonavonana, fieverantena ho zavatra eo anatrehanao Jesosy Kristy, ka hanaiky ny famonjena nentinao. Matoky ary izahay mananteny izay fa hiasa aminay ny fanahinao masina, hampianatra anay, handresy lahatra anay, ahatonga anay tena olona mino ary misantatra sady ny fiainana mandrakizay dieny ety amin'izao tontolo izao hatrany aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonanay ny vavakay, misaotra Tompo. Amen. Izao dia ambarantsika ny raharahan'ny fiangonana. Ny tompo loharampia-tanana ny ame fiadanana ho anareo mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ko raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny iavian'ny andron'Andriamanitra, izay hahamay sy hahalevina ny lanitra ary handoro sy hampiepo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Petera 2:7-1:12. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny sabotsy fa 7 volana novambra tontolo andro manomboka amin'ny 9 ora maraina no fandravonana ny 3T 5:22 miaraka amin'ny sampanasa fikambanana komity rehetra, ka ny filoha miampy solotena iray avy no manatrika izany ao amin'ny akanjo soamempita mitondra fitaovam-pihinanana. Ho fanomanana ny andro sekoly 𝗧𝗥𝗜𝗜 maneran'i Madagasikara, ny sekoly 𝗧𝗥𝗜𝗜 Marasalama dia manolotra konsera evangelika iarahana amin'ny Nikoraita. Izany dia ataony sabotsy 2 volana novambra manomboka amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana. Ny fandraisana anjara amin'izany dia 3,000 ariary ao amin'ny branche secrétariat no andraisana ny tapakila. Tongava maro ny adidy ho vita ny haim-panahy ho azo. Andray fitenenana ny sampana sekoly Lahady. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana. Finaritra Tompo. Alahady ho an'ny sampana fifoazana foibe anio. Araka ny fandaminan'ny fiangonana dia andrakitra 2 dia ho an'ny sampana mba ho fampandrosoana ny asa. Misy ny asa sy fampaherezana. Sampana sekoly Lahady. Amin'ny 2 ora sasany ny fahatongavan'ny rantsana tany ketsa anio hariva. Sampana tanora amin'ny alalan'ny RFF. Finaritra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa tanteraka somatsara ny randonnée izay natao teny Carion, Ambohibe Iasina, Ambatolambikely. Misaotra amin'ny branche fiangonana, branche sampana nanome lalana na ahafahanay RFF nanao izany.
misaotra ny rehetra namaly ny antso amin'ny manaraka indray rakim-pisaorana fianakaviana iray misaotra an'Andriamanitra noho ny famindrapony sy ny fitiavana narotsany ary nazovo no iantso ny anaran'i Jehovah dia hovonjeno atolotra ho an'ny sampana fifoazana. Ry malala, mangataka ao mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay anambinana amin'ny fanahinao ihany. Rakim-pisaorana no ny nahatratrarako ny tsingeritaona fa 4 omaly sabotsy 20 Oktobra. Atolotra ny mpitandrina rehetra, mangataka vavaka fa kilasym-panadinana. Fisaorana, tsara levenana maty ary enim-boninahitra mivelona. Izay fianakaviana dia maneho fisaorana mba hampakasitrahana anareo havana, tapaka sy namana, mpiara-monina, fiangonana rehetra no ny fanotronanareo sy ny fampahirezanareo tamina moizanay malalanay ranay Son Dominika Irene. Ianareo izay niaraka nisalahy taminay, nivimbina ampo, nitondram-bavaka ary nampahery anay, ny alohan'ny fampodiana ny nofo mangatsikana, nandritra izany ary hatrany ampandevenana. Andriamanitra fitiavana ne anondra izay rehetra nataonareo sy natolotrareo, sitraka sy telona tompoko izay rehetra vitanareo taminay. Misaotra sy mankasitraka indrindra tompoko, nanolotra fararakitra ho fanoizana ny asan'ny fiangonana. Toy izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho azy irery ihany. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray ry havana, izahay ao amin'ny sampana sekoly lahady. Mijoro eto ny tenako amin'ny alalan'ny rantsana tany ketsa. Hitondra fanentanana ho antsika mpiara-mivavaka. Tonga ty ry havana ny fotoana izay nifanomezantsika. Fotoan-dehibe izay natokanay ao amin'ny rantsana tany ketsa hiderana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay kalokalo mpiderana. Izany dia ho atao eto amin'ny fiangonantsika anio hariva manomboka amin'ny 3 ora. Iarahan'ny rantsana tany ketsa zany fotoana izany amin'ireo antoko-pihira rehetra eto amin'ny fiangonantsika. Koa manentana izahay efa nanao ezaka be tokoa ireo zanatsika ireo nandritra izay volana vitsivitsy izay tena manana ny talenta avy amin'Andriamanitra tokoa izy ireo, izay tena isaorana azy lehibe izany. Ka manentana antsika ray aman-dreny, manentana anareo rehetra mba ho tonga hanotrona an'ireo zanatsika ireo anio hariva. Andamina ny fotoanantsika isika, ahafoitsika intapaka andro kely hariva iny, hoentintsika mideran'Andriamanitra miaraka amin'ireo zanatsika ireo. Tsy misy moa ry havana ny vidim-pidirana fa misy kosa ny valopy izay nomaninay efa eny am-pelantanantsika eny. Raha mbola nisy ny tsy nahazo dia afaka mandray izany amin'ny ireo mpampianatra sekoly lahady. Ho asitsika izy ireny izay vokatry ny fotsika. Hoentintsika hanoanana ny sampana sekoly lahady amin'ny alalan'ny reto rantsana tany ketsa ireto. Koa maneho sahady ny fisaorana izahay ho anareo rehetra izay tonga hanotrona. Raha misy kosa nefa ny tsy afaka noho ny antony tena hoe tsy hahafahana, afaka ataonareo ny mandrotsaka izany valopy izany amin'ny any anatin'ireny fanatazana rakitra ireny. Dia manantena ny fahatongavantsika, manantena ny fanoanana avy amintsika tsirairay avy. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amin'ny 3 ora tolakandro ny fanombohana izay kalokalo mpiderana izay. Saotra tompoko. Tanterahana eto amin'ny fiangonana ny fanamasinana ny fanambadian'ny Ravelon-tsalama Marika Salomon sy Andria Tavison Ioly amin'ity herinandro ity. Zareo moa tsy eo. Aorian'ny fanompoam-pivavahana dia misy miasa sy fampahirezana izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonana ka nasana antsika rehetra izany. Anatanteraka ny rakitra isika izao ka mangataka ny koranina anao hira ao anatin'izany.
atsika ny hira voalahatra. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana nie ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy azy.